Miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana mofinainy sika dia talata ity misaotra an'Andriamanitra hatrany sika satria avy aminy ahafahantsika mbola mandray ny teniny amin'izao maraina izao. No indirantsika ary ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka sika. Ny Tompon'Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'ny tombonandro izay omenao anain'io, misaotra ihany koa ny amin'ny fitiavanao sy ny fiasanao amin'ny fiainanay, mangataka aminao indrindra izay Tompo ny mba hanomezanao anay ny zava-tsoa indrindra tsara avy aminao indray amin'ity maraina ity, ka aoka Tompo ny fanahinao no andresy lahatra anay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika anio dia manao hoe miray amin'ny Kristy. Raha amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andiny fahasivy manao hoe mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika, amen. Ny tena kristianina dia mihazona amin'ny varavaran'ny fanahy nitodika any an-danitra. Miaina amin'ny firaisana amin'ny Kristy izy ary mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'ny Kristy ny sitrapony. Ny faniriana ambony indrindra dia ny tombo amin'ny fanahafana ny Kristy mba ahafahany miara-milaza amin'ny Paoly manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Amin'ny kafanampo sy amin'ny fomba tsy mety sasatra no tokony hiezahana natratra ny fenitra napetraka Andriamanitra ho tratrarintsika. Tsy ho asa fivalozana izany fa fomba tokana azahoana ny tena fahasambarana. Ny any fomba azahoana fiadanana sy fifaliana dia ny fananana fifandraisana velona amin'ny ray aman'olitra ny aino antsika izay maty mba hananantsika fiainana ary velona mba hanamatra ny heriny amin'ny ezaka ataon'ireo miezaka mba handresy. Ny fahamasinana dia ny fifanjinjana tsy tapaka ny toetrantsika amin'Andriamanitra. Tsy tokony hiezaka ny ho tonga amin'izay hanirian'ny Kristy antsika fatratra ve isika dia ny ho kristianina amin'ny asa sy ho kristianina ny amin'ny fahamarinana mba ho hitan'izao tontolo izao eo amin'ny fiainantsika ny hery mahavonjan'izany fahamarinana izany. Ho an'izao tontolo izao manontolo izay manodidina anao ny fanavotana nataon'i Kristy. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hanamontsana ilay manana ny herin'ny fahafatesana ary koa mba hanaisotra ny fahotana izay rehetra mino. Ny momba antsika manontolo sy izay rehetra ananantsika no asaina tolotra sy atokana ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny sekoly eto an-tany no asaina ianarantsika an'ireo lesona izay hanomana antsika ho amin'ny sekoly ambony kokoa. Hitoy ihany ny fampianarana antsika mba ny fitariana manokan'i Kristy. Amin'izay dia ho azavaina amintsika ny hevitry ny teniny amin'izao androm-pahasoavana fohy izay omena antsika izao kosa moa ve isika tsy hanao toy ny lehilahy sy ny vehivavy mikatsaka ny fiainana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fahasambarana mandrakizay andeha re tsy ho afoy ny tombontsoa lehiben'ny fahitanan'i Kristy mivantana. Aoka ho herim-po ananantsika ny fandresena ny feony milaza ny tantaran'ny fanavotana ary aoka isanandro dia hanosika antsika bebe kokoa anatona an'Andriamanitra ny toe-java misy ary ihany koa ny ahafantarantsika fatomotra tokoa ny andro. Dia izany ten'Andriamanitra izany hanovo hery eo anao sy hahafahanao manao dingana tsaratsara kokoa amin'ity tontolo andro ity. Vavaka isika, misaotra anao izao iray tsara indrindra ny amin'izany teninao izany, mikasia sy mikasia ny fo amam-pananay, amboary ny fotom-pisainanay ary ihany koa aoka izay azo ny herinao dia ny herin'ny fanahy masina ahafahanay manatanteraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
miaro